dia mbola ho ampitomboina aminareo manrakarivatrany ry havana ny fahasoavana ho aminareo atranany ny fiadanana avy amin'andriamanitra raha itsika sy jesosy kristy ilay mpamonjy ilay andriamanitra ilay tia antsika misaotra an'andriamanitra isika amin'ny etian'io ity fa afaka miaona eto indray manatanteraka izao herinandro ny fanahy masina andro voalohany amin'ny etian'io ity ary afahantsika mandray fampianarana io moa zany ny elanyelan'ny teny hoe ny fampianarana sa ny vatsim-panahy fa tsy maninona akory zany zay iangatsika fa raha nyomanana sy ny hitarian'ny tompo dia mikisaka kokoa makany amina fampianaram-pinoana nitondrany mpitandrina rakotomanana tahiry ny androany arivo mikisaka kokoa makany amina fampianaram-pinoana zany hoe raha fitiniko dia tosomary-endrika fianarana nanomboana azy fa tena miverina ao misoratra masina isika any ampahamarana anazy any amin'ny faraparany any afahantsika misaina mandrakariva hoe ahoana marina moa zany ny tokony ho finoantsika an'andriamanitra trinité ao anatiny satria ny lohateny ny loha hevitra nomenahy amin'ny tian'io ity dia zao manao hoe ny fanahy masina sy ny trinité reo zany no nyteny anakiroa na ahoana moa zany andrafetantsika azy tsy maninony zany hoe ny trinité ny fanahy masina ao anatin'ny trinité sa ny trinité zay mandrafitra ny fanahy masina sa tsy maninona akory zany fa raha isika mandrakarivany hoe ny trinité sy ny fanahy masina anomboana azy dia anao fitariateny manao hoe iangako ny soratra masina na dia marina fa fampianarana no hitondrantsika azy iangako ny soratra masina raha nanaraka tsara sika ndeha hoe aho hampiteny anareo raha tsaroanareo mazava ny genesis toko voalohany resaka faharina zay miperikopantsika ny vakina anankitelo teo genesis toko voalohany miresaka faharina mifamatotra iny amin'ny jaona toko voalohany ary resaka n'iny ao amin'ny trinité ao amin'ny voatoatiny ao an-tenatenany ao zay famatoran'ny genesis toko voalohany sy ny jaona toko voalohany fa ny faharoa ny filazantsara mba hantany anareo aho hoe raha nanaraka tsara inona ny filazantsara no resahantsika teo nampitainy tompo amintsika resahantsika zao raha namaky tsara tsika ka raha niaino tsara ianao resaka barnabasy ve ny filazantsara sa resaka jodasy ve sa resaka zakaios sa le filazantsara teo le mivakina voateo perikopandroany ary tsisy manaraka akory anteneno aty any zao maheno resaka inona izy teo resaka mahakasika soratra masina mahakasika ny Jesoa ahoana izy teo Jesoa natao batisy ndahoary toiziko kely ihany ny fanontaniana rehefa natao batisy Jesoa dia ahoana nisokatra ny lanitra dia toizana ihany dia ahoana rehefa nisokatra ny lanitra nakaiza inona ny tranga rehefa nisokatra ny lanitra nisy fanamasina raha marinamarina voromalala le sary fa fanamasina le izy nindra teo ambolohan Jesoa no nyteny hoe no sady nyteny hoe ianao ny zanako malala no sitrako fanontaniana no apetrako tsotra zay no mahafampianarana azy fa tsy hanozongozona finoana fa hampiorenana finoana fa maninona moa rehefa natao batisy Jesosy zay ndray vao nisokatra ny lanitra ka ity ny zanako malalako dia nidina tao amin'ny fanamasina fa ngamo tsy voatany amboky izy dia efa zanak'Andriamanitra voangeny tsy nakakalaza krismasy ohatrany voa enim-bolana fa ngamo mbola tsy voatao amboka ve Jesoa dia efa nteny ny anjely manao hoe ny virjiny anananaka ka hiteraka zazalahy ary ny zanany dia antsika tsara ny toyiny ary zanaky ny fanahy zanak'Andriamanitra ko inona indray no mbola antenana fanahy masina ianao zanako malalako sitrako fa ngatsy efa zanaky ny fanahy masina izy ko maninona tamin'ny batisa indray vao nidina tao amin'ny fanahy masina ohatrany mampieritreritra tokoa zany fanontaniana zany fa indraindray tsy anontaniantsika mihitsy fa rehefa anontaniana vao tonga zay fa maninona marina tokoa ary zay no mahafampianarana azy ny antony dia tsotra valiko amin'ny fomba tsotra zay ilay fiarah-miasan'i Jesoa sy ny fanahy masina ka mahatonga ny kristianina ankehitriny ampiasa ny voambolana hoe santatra avec grandesse ary rehefa mahitsika to anatin'ity baiboly ty hoe santatra avec grandesse Jesoa no ambara amin'izay
ary zay rehetra mino somatoky azy dia ohatran'izay daholo, santatra izay efa nodimandry, santatra izay efa maty, santatra ny atsangana maty, santatra. Ary zay koa na atao hoe rehefa atao batisa zany ianao raha mino an Kristy no santatra, dia mandray inona ianao zany ao anatin'ny batisa, misokatra ny lanitra dia mandray ny fanamasina ao anatin'ny batisa. Fampianarana moa amin'ny batisa moa zany ary dinika batisa. Fa eto dia kisaka makana hoe ary zay ny fifamenono ny famatoran'ny fampianarana amin'ny Jesosy Kristy sy ny fanahy masina. Vao nanomboka hatrany am-boka hatreo amin'ny nanaovana batisa an' Jesosy, mandraka androany mifamatotra ny asan'i Jesosy sy ny fanahy masina. Ary zay no anomboako azy amin'izay fa inona marina moa ny trinité. Ikisaka ao amin'ny trinité ny ray azy zany zao ankehitriny. Inona marina moa ny teny hoe trinité. Tsara ihany aloha manamarika ny teny hoe trinité. Raha ny teny mantsy atsika hoe Andriamanitra, mino aloha fa haitsika zany trinité. Inona moa ny atao hoe Andriamanitra trinité? Ka teko mena aloha nianatra an'izany, tokony mahay an'izany daholo. Andriamanitra ray, zanaka, fanahy masina. Zay Andriamanitra ray, zanaka, fanahy masina. Fa raha miteny zao tsika hoe Andriamanitra ray, hitantsika ato anaty baiboly ve zany ndry avana? Ray avec grand R, ary Andriamanitra ray, misy an'izany ato sa tsy misy? Misy ao indrindra amin'ny testamenta vaovao betsaka azy misy Andriamanitra ray. Ary raha miteny tsika hoe Andriamanitra zanaka, fa tonga ny zanak'olona, ny zanak'Andriamanitra, ilay zanak'olona tsy misy kilema, misy an'izany ato sa tsisy? Misy. Ary raha miteny tsika hoe fanahy masina, ny fanahin'Andriamanitra fanahy masina, misy an'izany ato sa tsy misy? Fa raha hiteny tsika hoe trinité, hiteny tsika hoe trinité, misy an'izany ato sa tsy misy? Mila fantatsika izany fa tsy misy teny hoe trinité ato. Tsy misy trinité ato fa fampianaram-pinoana mahakasika an'ireo Andriamanitra ray, zanaka, fanahy masina, ireo mitambatra no ambara amin'ny teny hoe trinité. Hatreo everina fa azo sady mazava tsara. Tsara ihany mampatsiaro Tertullien no namorona ny teny hoe nyainga nahita ny teny hoe trinité zany. Tertullien teraka tamin'ny taona 700 izay, teraka tamin'ny taona 700 Tertullien dia maty tamin'ny taona 700 taorianan'i Jesosy Kristy. Ary izy no namoaka ny teny voalohany hoe trinité. Dia rehefa betsaka ny tahirin-kevitra mahakasika an'izany hoe trinité, dia nytenentsika teo Andriamanitra ray, zanaka, fanahy masina. Fa ny fomba ilazan'ny Tertullien azy dia zao manao hoe un seul Dieu qui se présente en 3 personnes. Raha atao teny malagasy izay fehezanten'ny Tertullien zay mazava tsara, un seul Dieu, zany hoe tsy Andriamanitra be dia be, fa Andriamanitra tokana. Fa zao ny teny qui se présente en 3 personnes, fa miseho amin'ny raha atao hoe personne, atao hoe endrika na fahizina, ohatran'ny filozofika, ohatran'ny hoe filozofika be zany le fahizina, fa zay miseho amin'ny fahizina telo. Zay zany Andriamanitra tokana fa miseho amin'ny fahizina telo. Manana zay maha-izy azy miendrika telo zany, dia nampianatra an'izany moa Rajaonarivony Jean de Dieu, efa maty moa zany olona zany, fa docteur tamin'ny théologie tamin'ny Manchester zany, dia nampianatra anay zany. Dia zao no fomba nilazany azy hoe ny Andriamanitra tokana io dia tena miseho izy amin'ny fahizina telo, fa mitovy taharo, même substance. Dia tena nampianarina mihitsy ny hoe homoousia, teny grika zany fa teniniko zay natao hoe somary fampianarana le izy. Homoousia, tena Andriamanitra tokana ary mitovy mihitsy. Fa izao ny maha-izy azy miseho amin'ny endrika telo. Dia zao ilay fampianarana hoe dia ahoana fa ahoana tokoa ary zany. Dia misy moa zany mikisaka kokoa makany amin'ilay hoe fomba fisainana fomba fampitana, atao hoe fampitana, makany amin'ny fampitana modaliste, izay tsy tena ekentsika protestanta réformé, fa raha mba hahazona azy fotsiny, averiko tsara, mba hahazona azy fotsiny dia azo ekena kely ihany. Fa raha marina tsy tena tsy mitsotra an'izay le izy, fa ny fomba ilazan'ny modaliste azy mba hahazona, mora hazona azy, fa sarotra moa mahazo azy. Dia toy izao le sara asehony, hoy izy hoe toy ny olona anankiray izay mitondra izay maha-izy azy anankitelo, fahizina telo. Dia tena tsotra be mihitsy. Izaho izay fantatrareo, ohatra ka kely, pasteur Rakotomanana Tahiry. Fa
pastera kotomanana tahiry fa izina voalohany zay mahaisy azy ihany vadiny ramatoa vadiko a fa ny fahizina anankiray faharoa dia dadany zanako a fa ny fahizina anankiray fahatelo dia mpitandrina anaparibe famonjena aho fa ny fahizina anankiray fahaefatra dia mpanampy ny filohany efijekema aho reo ihany ohatra ny tenengo mbola misy fahizina hoe nanao sosiolojia dia sosiologue encadre sosiologue ohatra zany raha reo zany tenengo fa izao rehefa eo amin'ity toerana iray ty aho mipetraka mazava tsara no manao hoe satria aho vadiny vadiko zay mahaizy azy aho manana andraikitra mazava tsara ao anatiny amin'ny mahavadiny vadiko aho tsy eo masony vadiko aho zany hoe tonga ao an-trano aho dia tonga ao am-panety tonga ao an-trano aho ry havana malala ao amin'ny tompo miditra amin'ny chambre misy ramatoa ry havana malala ao amin'ny tompo angamba ozy hoe fa azoninony ianao azafady fa tsy anao an'izay aho fa izaho ihany zay aho fa rehefa tonga ao dia chéri fa raha isaratsana nge hoe miakatra eo mipilipilana aparibe famonjena so ihany fa misy aparibe famonjena vitsivitsy atao fa aza tenenina any akory fa raha isatra tonga eo mipilipilana aparibe famonjena eo any no teny hoe chéri ho sahirana be ny sofin'ny olona fa i pastera tahiry ihany zay fa izina afa fa ny person fa olona tokana modalisme ho azy zany fa fiezahana atakatra fotsiny ary rehefa tonga afandray ny andraikitra rehefa hitory-teny adinao fampianarana dia hitory ny filazantsara fa rehefa miditra ry amin'ny efitrano ka mitondra ny anarana hoe chéri tsy resaka hitory-teny mihitsy no ataoko fa zavatra hafa mitrango eo dia toy izany koa dia raha miditra amin'ny efitranony zanako azy zany isana hoe ariva ny andro amin'ny enina miditra amin'ny efitranony ankizy tonga soa pastera tsy anao an'izany le zanako lahy fa vao miditra papa vao mandeha zany le fahizina papa dia nidikan'izay hoe aiza mofo dia aiza ny goûter fa tsisy hidiny hoe aiza zany le tenin'Andriamanitra sy le tory hoe le perikopandroany tsy izay zany fa rehefa le papa ndray mandeha tsy chéri mandeha tsy pastera mandeha fa papa mandeha hafa ndray le mahaizy azy nyanyrana azy ary tahak'izay tsy ohatra an'izany raha miteny fehezanteny ndraisin'ny Tertullien mantsy dia zao no teneny ozy hoe izy hoe la Trinité est considérée comme un mystère que l'homme ne peut entièrement comprendre zay tsy fehezanteniko zay fa fehezanteny raisiko tana fampianaran'ny Tertullien zay raha zay mantsy nraisina dia zao manao hoe ny Trinité dia zava-miafina toy izako kely le fehezanteniny que l'homme ne peut entièrement comprendre mais qui est révélé dans la Bible tsy azon'ny olombelona io raha tena hoe io no voasanao sy io takarinao fa nefa tena ambarany soratra masina mihitsy zany ho fampianaram-ponon'ny fiangonana indrindra moa fa atsika protestante réformé dia tena ampianarina mihitsy hoe Andriamanitra ray zanaka fanahy masina tsy ho azonao mihitsy zany mystère zany io Tertullien fa zao apetraka le teny satria zay mahatanteraka natanterahana ny asa-pamonjena dia apetraka le teny fa dia zao zay azo ianarana zay zany hoe apprendre et comprendre zay azo ianarana sy azo takarina ihany ny takarina dia miezaka zany tsika maka fomba fisainana modaliste hafahafa ohatra le nazavako azy teo fa raha ny marina ara tsy tena mbola mahazava azy zay misy indray moa no teny hoe toy ny rano sy glasy dia rano entona glasy izy mivaingana dia rano mikoriny fa modalisme daholo zany fa tsy zany mihitsy fa sarisary oatra zany hoe miseho amin'izay endrika ilana azy ary raha anao fanotsina kely zany tsika atao anaty zao fampianaram-pinono zao ny amina hoe Andriamanitra ray dia tsaratsara kokoa zany Andriamanitra ray Andriamanitra zanaka Andriamanitra fanahy masina feno kokoa zay ho Tertullien fa ndraindraytsika amina hoe Andriamanitra ray zanaka fanahy masina dia ohatrany hoe ataoko hoe ohatrany hoe tsy Andriamanitra zany le zanaka ohatrany hoe tsy Andriamanitra zany lay fanahy masina fa hoy izy hoe atao hoe Andriamanitra ray Andriamanitra zanaka Andriamanitra fanahy masina iombonana zany le Andriamanitra un seul Dieu Andriamanitra tokana fa personnalité fahiziny lay ray lay zanaka lay fanahy masina ary samy manana ny andraiky ny mazava tsara izy ao anatin' zany dia eo zany zao tsika misy sary atao amin'ny kato misy an'le sarisary fa manaraka azo aseho ihany le sary dia
raha saratsana hoe misy tableau eto zany fa fampianarana moa izy de raha saratsana hoe misy tableau kely zany eto de ataoko boribory ohatran'izao zany boribory ngezabe anankiray de am'le boribory ngezabe anankiray a mandray saratsainareo zao a eo ampovoany eo misy boribory kely manao hoe Dieu sary atao tertulien zany a zany hoe Andriamanitra eo ampovoany ao zany eo ampovoany ao a de misy boribory manodidina azy de ataony boribory anankiray ohatrany hoe inona moa zany le axa ohatrany hoe efa manomboka ame lehibe ka adiniko le voambolana milaza an'lay efa mitombo ny taona de mitombo ny fahanterana amin'ny tany misy an'le etiny masoandro de ohatrany galaxie ataovitra miendrika galaxie kely zany de hoe ohatrany hoe soleil zany de Andriamanitra zay le sary anaovana azy de boribory hoe galaxie manodidina azy eo zany a de eto amin'ny anankiray eto hoe ray de eto amin'ny ilany eto zanaka de eto amin'ny teboka fahatelo fanamasina fa eo ampovoany eo Andriamanitra de zao ny soratra ataony eo le eto amin'le ray a de eto ny zanaka eo anelanyelana ataony hoe nepa de eto amin'le zanaka sy ny fanamasina eo anelanyelana ataony hoe nepa eo amin'le fanamasina sy ny ray eto ambony eto ray ataony hoe nepa eo anelanyelana eo fa miainga avy eto amin'le Dieu eto ampovoany asiany égal makeo amin'le ray de asiny hoe avy eto amin'le Dieu makeo amin'le zanaka de asiny hoe avy eo amin'le Dieu makeo amin'le fanamasina asiany égal de asiny hoe raha saratsaina hoe mahita an'izay sary zay ianao inona ny hevitra zay sary zay ny hevitra zay sary zay zany de hoe Andriamanitra ny Andriamanitra ray Andriamanitra ny Andriamanitra zanaka Andriamanitra ny Andriamanitra fanahy masina fa saingy zao tsy ny ray no zanaka ary tsy ny zanaka ny fanahy masina fa persona telo samy manama izy azy de rehefa mijery ny chronologie ny tantaram-pamonjeny tsika de mahita tantara lavabe mahitsy anankiray lavabe de manao an'izao manao hoe moins l'infini 0 ho an'ny mpanao mathématique 33 plus l'infini averiko ndray mandeha le chronologie dogmatique moins l'infini 0 zany hoe 0 zany axe hoy zay mpanao mathématique axe des abscisses ordonné moa zany moa tsy mahay mathématique eo amin'le 0 eo zany eo zany moins l'infini 0 33 plus l'infini de hoy izy manao saritsary manao hoe moins l'infini katreo amin'ny 0 manazava ny fahizin'Andriamanitra ray ny 0 ka hatramin'ny 33 manazava ny fahizin'Andriamanitra zanaka zay tonga tetỳ amin'izao tontolo zao niara-niaina tamin'ny olombelona ary ny 33 ka hatramin'ny plus l'infini ny fahataterahan'ny jaona 14 16 25 26 zay manao hoe fa andeha ako andao anareo ary aniraka ny fanahy masina mpananatra ary izy no toetra mandrakizay eo aminareo ao arinany ane 33 igny mikisaka mandrapatonga amin'ny plus l'infini zao zany tsika zao 2024 ianao zany tsy ahitan'i Jesosy tsony tsy akaikiny hitako teo akaiky ny NFP na hitako taria tsy mamasina tary Jesosy tsy ahitan'izany efa tsy zehoka hatramin'ny 33 zao efa tsy eo Jesosy fa après en 33 de ny fanahy masina indray sy ty tenin'Andriamanitra ity no manambara ny fahizin'Andriamanitra ao anatin'ny antsoina hoe Andriamanitra fanahy masina ary zay ny endrika telo isehoana lay fisehoana fahizina no miseho amin'ny endrika telo fa Andriamanitra dia tokana ihany ary mba hahatateraka ny lalam-pamonjena dia jereo fa zay moa le nyteneniko teo hoe andraikitra samy hafa napetraka rehefa mametraka an'le fampianaram-ponina mahakasika ny Andriamanitra trinité sika dia hoe Andriamanitra zany loha tany amin'ny catéchomène everiko fa mbola matadidy an'izany daholo ny mpandray fanasan'ny tompo asa nalesona fahafiry izy iny amin'ny catéchisme Andriamanitra trinité dia misy an'le hoe Andriamanitra ray mpamorona tany amin'ny rabe manahaka Jean Liberton tany amin'ny andeha izaha moa izy tena any izy tena mora ianarana be izy tany amin'le raha bokin-drabe manahaka izy hoe Andriamanitra ray mpamorona dia Andriamanitra zanaka inona mpamonjy ary Andriamanitra fanahy masina mpahery sy mpanalala zay no andraikiny dia eo zany Andriamanitra zanaka mpamonjy Andriamanitra ray mpamorona dia rehefa tohizanao nefa reo andraikitra telo sahan'Andriamanitra tokana ao anatin'ny fahizina telo mila mahazo tsara le voambolana ampiasaina rehetra zany ianao fa raha zany dia tsy maraka averiko ndray mandeha rehefa ampifamatorinao zany reo andraikitra telo
sahanin'andriamanitra tokana miseho amin'ny fahaiziana telo dia mahafeno ny tantara-pamonjena ho an'ny zanak'olombelona ireo satria zao tsy maintsy fironona aloha ianao hisy rehefa avy misy ianao tsy maintsy mandray an' Jesosy aloha ianao ho tombo sy mpamonjy ianao amin'ny fiainanao Jesosy mpamonjy Andriamanitra zanaka ary rehefa voavonjy ianao dia tsy maintsy marana amin'ny fanamasina ao mitara-dalanao mampatsiaro anao ny sitrapon'Andriamanitra mpampatsiaro ny sitrapon'Andriamanitra dia jereo fa reo andraikitra telo ireo feno ao anatin'ny olona iray ahatanteraka ny tantara-pamonjena ao aminy zay le fahafenony ny asan'Andriamanitra tokana miseho amin'ny fahaiziana telo zay mandrakotra manontolo ny tantara-pamonjen'ny zanak'olombelona fironona aloha ianao Andriamanitra iray zay vonjeny ianao Andriamanitra zanaka zay ary rehefa voavonjy ianao tsy zany eny ary te nandray Jesosy tompo sy mamonjy ny fiainako aho zany mpandray fanasan'ny tompo resaka io fa manomboka eto amin'izay tsy problemako tsony zay sitrapon'Andriamanitra zany fa voavonjy aloha aza tenitenenina amin'izany adalany zany fanompo-tsampy Andriamanitra hafa fijangajangara aza tenitenenina amin'izany tsy maintsy raisinao ny fanahy masina mampatsiaro anao ny sitrapon'Andriamanitra efa le Andriamanitra amin'ny fahaiziana endrika fahatelo zay toy igny avy hatrany lay endrika faharoa Andriamanitra zanaka namonjy anao ary tsy afaka nivonjena raha tsy nisy aloha fa tsy zany hoe za mbola tsy misy akory dia za fa voavonjy ka ianao raha tsy misy kivonjena ahoana ianao mila misy aloha ianao voavonjena mila fironona aloha ianao voavonjena hitantsika amin'izay zany le fifamatorana ilay atao hoe asan'Andriamanitra tokana miseho amin'ny endrika telo fahaiziana telo ary rehefa mijery ntsika hamaranako azy rehefa mijery zao tsika zay nitako hoe amin'ny soratra masina no hamaranako azy rehefa mijery ny soratra masina ngentsika dia misy fotoana asehon'Andriamanitra zay mantsy le nitenen'ny Tertullien hoe considéré comme un mystère zay ny filazany azy fa amin'ny fotoana rehetra ozy nefany révélé dans la Bible aseho ny soratra masina avoaka ny soratra masina ihany mahiray an'le Andriamanitra fahaiziana fotsiny ny telo dia jereo nge zao hoe ny tena mifanakaiky zao ny tena mifanakaiky tianao maranako azy zany dia mamarana anatin'ny minitra vitsivitsy ny tena mifanakaiky dia hampanokatra baiboly anareo aho Jaona voalohany toko faharoa andininy voalohany jereo zao io ny Jaona voalohany toko faharoa andininy voalohany ny Jaona voalohany toko faharoa andininy voalohany Jaona voalohany toko faharoa andininy voalohany donc efa kitsika iaraka hamaky sika za namaky ny tapany voalohany fa ianareo namaky ny tapany faharoa amin'ny anaran'ny tompo manao hoe anaka zany zavatra zany no soratako aminareo mba tsy hantanareo dia ahoana ny toyny lay marina fa amen raha misy manota dia manana solo vava ao amin'ray isika dia Jesosy Kristy lay marina Jesosy Kristy lay marina io zany hoe fona ho antsika okavanany ray enonao isan'andro zany fa io zany le manambara azy aloha manana solo vava tsika fa raha mitovy no baibolyntsika ary mino fa mitovy manana solo vava ao amin'ray isika iza le solo vava ao amin'ray raha mamaky an'le Jaona voalohany toko faharoa andininy voalohany ianao le baiboly tena malagasy ny vakina dia misy manana solo vava ao amin'ray dia iza le solo vava fa teneny mafy hoe jereo Jesosy Kristy lay marina fa raha mitovy koa ny baibolysika dia le solo vava tokony misy note de bas de page hitanareo ve le note de bas de page jereo fa misy renvoi ery ambany ny anaty petit 2 fa ny anareo tsy haiko na 3 na 6 dia inona le renvoi eo amin'ny petit 2 tokony misy hoe GR eo ambany eo hitantsika mianatra mamaky baiboly tsara tsika hitantsika ve ry ambany note de bas de page dia inona le GR eo ahoanany eo parakleto dia avy eo nefa mijery ray parakleto izahao ny Jaona 14:16 atsika ve le famakina baiboly aloha dia ndondray ary jerena ny Jaona 14:16 Jesosy Kristy le solo vava Jesosy Kristy le parakleto kanefa nijereo koa nge hoe ny Jaona 14:16 andao ndratsika hiaraka hamaky an'le Jaona 14:16 hitatsika ve dia ndao ndray areo vakiny Jaona 14:16
ndao vakitsika andiny fahady amby folo vakiko dia nareo namaky ny andin'le fahaenina amby folo amin'ny anaran'i jesosy raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko dia toy izy hoe ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay eo zany le teneniko teo hoe 33 ka hatramin'ny plus inona izy teo l'infini raha maharaka tsara le fampianarana ianao zany ane 33 ka hatramin'ny plus l'infini eo zany izy dia hoe izy aniraka angataka amin'ray aho mba aniraka mpananatra hafa fa raha mitovy indray ny baibolitsika misy note de bas de page le mpananatra vérifiez kely le petit note de bas de page mpananatra firy note eo amin'ny bas de page nareo ny A4 indray ato inareo tsy fantatra fa miovariky ny baiboly sy ny édition moa io dia jereo ery amin'le 4 zany zao inona indray ny eny amin'le 4 GR parakleto dia inona le soratra eo mpanampy mpampahery solovava dia ametraka fanontaniana aminareo ary fa iza marina ny solovava Jesosy sa ny fanahy masina fa ary amin'ny jaona voalohany izy Jesosy aza mandihy soratra masina koa nefa fa ary amin'ny jaona voalohany 2:1 izy Jesosy fa ary amin'ny jaona 14 izy fanahy masina raha ihany reo zany miverina amin'ny tenin'ny rajaona ary Jean de Dieu manao hoe homo ousia le même Dieu avec les différentes personnes Andriamanitra tokana fa persona samihafa fa ny asa no ray ihany samy solovava Andriamanitra ray ihany fa miseho amin'ny endrika telo atateraka ny famonjena tsy dia hoe lalina kory fa mora takarina ihany fa azo heverina ny amin'ny hoe takatry ny zanak'Andriamanitra rehetra zany ary rehefa mivavaka zany sika dia tsarovo mandrakariva ny amin'ny hoe Andriamanitra ray Andriamanitra zanaka Andriamanitra fanamasina faranako amin'ny teny hoe zay ny mahatonga antsika protestanta réformé tena manizingizana mihitsy ny amin'ny hoe Andriamanitra trinité misy fiangonana tena Jesosy Kristy zany tsy Andriamanitra fanamasina zany tsy Andriamanitra tsia eny amin'ny azy amin'ny zareo ny amin'izay fivavahany ny amin'izay fotomponony ny amin'izay fotom-pampianarany azo zay fa ho antsika protestanta réformé miainga avy amin'ny fampianaran'ny ray ny fiangonana protestanta dia mazava ny atsika Andriamanitra trinité dia Andriamanitra ray Andriamanitra zanaka Andriamanitra fanamasina Andriamanitra tokana fa tsy Andriamanitra telo fa miseho amin'ny fahaiziana telo samihafa ahatateraka ny tantara-pamonjena hatrany amin'ny moins l'infini ka hatrany amin'ny plus l'infini ahatateraka ny famonjena n'izao tontolo zao rehefa mivavaka zany tsika dia tsainy mandrakariva tsarovo mandrakariva inoy mandrakariva atokiso mandrakariva ny hery sy ny asan'Andriamanitra tokana miseho amin'ny fahaiziana telo na hatateraka ny famonjena antsika mahery zanak'Andriamanitra ho n'Andriamanitra mandrakariva ny voninahitra amen